Itsangasika riavana anao nira fanevan'ny azakazaka masina. Fahenina amby folon'ny volana Jolay taona 2024. Alahady natokan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ho Hitondrana ambavaka ny sampana fivondronana laïka. Mibanjina lohahevitra anankiray isika amin'ity volana Jolay ity dia ny lohahevitra mitondra ny lohateny hoe Hevero ny fifidianan'ny Timpo. Ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia rahantsika rehetra mamaky ny salamo faha 170. Ny salamo faha 170 ny andininy 220 ka hatramin'ny faha 420. Salamo faha 170 ka ny andininy faha 120 ka hatramin'ny faha 420. Aorianan'izay dia ny hira fa 7:720 sy ny faha 5 ary tsy mipetraka ianareo raha tsy vita ny vavaka. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny salamo.
aoka iombona amin'izao vavaka izao isika. Miteranao zay Andriamanitro, lay Andriamanitra lehibe pahary anay, lay Andriamanitra namindra fo taminay, lay Andriamanitra tianay, lay Andriamanitra mitatana ny fiainanay mandrakariva, no taoninao zahay ka voataona, no samborinao zahay ka resinao. Ndreto zahay Andriamanitro, midera mankalaza manome voninahitra anao no ny alehibeanao no ilay fitiavanao anay, ary tonga izahay ahita ny voninahitra ao, hitady zany voninahitra ao izany manatrehanay Andriamanitro. Jereo ny fivorinay mba ho fivorina masina, tsy aroarom-paharatsiana, ary aok'izay mba samy hevitra ny fidiananao anay tamin'izay sehatra rehetra ataonivon'ny fanomponanao. Manatrehanay Andriamanitro, ho anao rery ihany ny dera, ny laza, ny aja, ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka haritra mandrakizay. Amen. Mipetraka ianareo. Tonga eo amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana dia ny 10 minitra ny Ivavaka isika ry havako, misaotra Andriamanitro fa omenao fotoana mandrakariva izahay, hieritreritra ny fiainana maha-kristianina anay. Ko ankehitriny, raha tonga amin'izao 10 minitra ho an'ny alim-piambenana izao izahay, dia ampatsiavanay mandrakariva Tompo fa anao ny alina, anao ny mazava. Ko raha hiteny aminay ny amin'izany ianao, dia mifanahinao masina ny hiasa ao anatinay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonanay mivavaka. Amen. Ho amin'ny rehetra ny havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy Tompontsika. Ny tenin'Andriamanitra izay anompanana ny alim-piambenana amin'ity anio ity dia arak'izay hita ao amin'ny Isaia 5:5, Isaia 5:5 ny andininy fahaefatra. Isaia 5:5 ny andininy fahaefatra. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany manao hoe: noho ny amin'ny Jakoba mpanompoko sy Israely nofidiako, noho ny antsoko anao tamin'ny anaranao, sy nanomezako anarana malaza ho anao, na dia tsy nahafantatra aza ianao. Zany tenin'Andriamanitra zany ry havako no hieritreretantsika ny fiantsonantsika ny amin'ity ariva ity. Zany teny zany no nolazain'ny mpaminany Isaia ny amin'izay rehetra olona nantsoiny sy nofidiny satria tsy manavaka olona ho antson'Andriamanitra. Ary eto na dia misy ary izay atao hoe taranaky Jakoba sy taranaky ny Israely izay efa fantatr'Andriamanitra sady mahalala azy, dia izao antsoiny sy tsy avahany koa izay rehetra minsy sy matoky azy, na dia ny tsy minsy sy ny tsy mahafantatra azy ihany koa ary. Koa ampianarin'ny soratra masintsika, hitory ny filazantsara ho amin'ny olona rehetra, anambara ny vaovao mahafaly amin'ny olona rehetra, ka tsy hanavaka n'izaniza eny fa na dia ny tsy mahalala an'i Jesosy Kristy ary. Ary izany indrindra no mahatanteraka ny teny ao amin'ny Jaona 5:12 ny andininy 14 manao hoe: tsy ianareo no mifidy ahy,
fa izao no mifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amoa ary areta ny vokatrareo mba homeny ray anareo izay rehetra angatahnareo amin'ny anarako na inona na inona. Zany tenin'Andriamanitra zany afaka ny ampahirantsika hitory ny filazantsara ny Jesosy Kristy amin'ny olona rehetra ka tsy hanavaka na dia ny tsy mahalala azy aza. Hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra fa marina ny teninao satria ianao tokoa ilay Andriamanitra tsy manavaka na dia tsy mahafantatra anao ary. Koa mahatoky izay Tompo fa izay rehetra minonao sy miantso ny anaranao dia ho atsonao amin'ny anarany ka ho fidinao ary tsy ho avahanao. Dia zany teninao zany tokoa ny Tompo hiasa amin'ny fiangonana hitara ny filazantsaranao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanona mivavaka. Amen. Mbavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, endre ny fifalianay tafahoana eto amin'izao tempolonao masina izao, miombona amin'ny fanomponanao. Mankasitraka indrindra ry Tompo, ary ankehitriny ray roso amin'ny fotoana izay amakina sy hainona ny teninao ary andrenesana ny hafatrao izahay, dia mangataka indrindra ny fananao masina hiasa mahery aminay tsirairay avy, hiasa mahery amin'ireo olona izay hamaky ny teny ka mba ho voavaky tsara avokoa izay voasoratra. Izany fananao masina izany koa no hiasa mahery amin'ny mpanomponao izay efa nomaninao hitondra ny hafatrao anio ka mba ho tafita soa aminay rehetra ry Tompo izay tena sitrakao ho ambarany aminay, fa izay rehetra kosa dia ho tany lonaka ny riny izany teninao izany ka hamoa bebe kokoa hatrany amin'ny asa fitoriana izay niantsonao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ilay teny tonga nofo no anandratanay ny vavakay. Misaotra indrindra ray eo. Amen. Iaino sy hamaky ny teny soratra masina tsika riavana amin'ny testamenta taloha izay voasoratra ao amin'ny mpanjaka voalohany, toko faha 12, andininy fa 7:20 ka hatramin'ny fa 7:30. Mpanjaka voalohany toko faha 12, andininy fa 7:20 ka hatramin'ny fa 7:30. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'izany andro izany, raha nivoaka avy tany Jerosalema Jeroboamy, dia nahita azy teny an-dalana na Aya Silonita mpaminany, ary Aya nitafy lamba vaovao, ary izy roa lahy ihany no tany an-tsaha. Dia noraisiny Aya ny lamba vaovao izay notafiany, ka notriaritriariny ho 12. Ary hoy izy tamin'ny Jeroboamy, raiso anao ny tapany 10, fa izao no lazain'i Jehovah, Andriamanitry ny Israely. Indro izao efa anidaka ny fanjakana ho afaka amin'ny tanan'i Solomona, ary omeko anao ny firenena 10,
nefa ny firenena iray dia mbola avelako azy ihany noho ny amin'ny Davida mpanompo sy Jerosalema, tanàna izay nofidiako tamin'ny firenena Israely, satria efa nafoy ahy izy ka ny ankohaka teo anatrehan'ny Astarta, andriamanibavin'ny Sidonia sy Kemosy, andriamanitry Moab, ary Milkoma, andriamanitry ny taranaka Amona, fa tsy andeha tamin'ny lalako ianao izay mahitsy eo imasoko sy hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko tahaka ny Davida rainy izy. Nefa tsy hoe soriko eo an-tanany avokoa ny fanjakana rehetra, fampitoeriko eo mpanjaka ihany izy amin'ny andro rehetra iainany noho ny amin'ny Davida mpanompoko izay nofidiako, satria izy nitandrina ny lalako sy ny didiko. Fa esoriko eo an-tanany zanany kosa ny fanjakana ka omeko anao, nefa ny firenena folo ihany. Fa ny firenena iray no omeko ny zanany mba hisy fanilo ho an'ny Davida mpanompoko eo anatrehako mandrakariva ary Jerosalema, tanàna izay nofidiako ho ahy, ametrahako ny anarako. Ary anao no alaiko ka anjaka amin'izay rehetra iren'ny fanahinao, ary ny mpanjaka amin'ny Israely. Ary raha miaino izay rehetra andidiko anao ianao ka mandeha amin'ny lalako ary manao izay mahitsy eo imasoko ka mitandrina ny didiko sy ny lalako tahaka ny nataon'ny Davida mpanompoko, dia ho aminao aho ka ampahiratra ny taranakao tahaka izay nataoko ho an'ny Davida, ary omeko anao ny Israely. Ary ampihetry ny taranaka Davida kosa aho noho izany, nefa tsy ho mandrakizay. Amen. Toizitsika amin'ny filazantsara araka ny marika toko 17 raisina amin'ny 14 atsahatra amin'ny 19. Marika toko 17 14 ka hatramin'ny 20. Mivako toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa raha hitanareo mitsangana amin'izay tsy mety hitsanganana ny fahavetan'ny fandravana, dia aoka andositra ho any tendrombohitra izay olona anjody. Ary izay ao an-tapitrano aoka tsy hidina na hiditra akazavatra ao an-tranony. Ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina aka ny lambany. Ary lozany bevoka sy nitaizakely amin'izany andro izany. Fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny rininy izany. Fa amin'izany andro izany dia isy fahoriana izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nanaovan'Andriamanitra izao tontolo izao, ka mandrakizao ankehitriny sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy nafoezin'ny Tompo izany andro izany, dia tsy nisy nofo vonjena, fa noho n'olom-boafidy izay nofidiny dia nafoeziny izany andro izany. Varanantsika ny vaky ny teny izay hitantsika amin'ny epistily voalohany ho an'ny Koritianina toko voalohany ny andininy 220 ka hatramin'ny 130. Anaran'i Jesosy. Fa hevero ny fiantsonanareo rahalahy, fa tsy firy no olon-kendry araky ny nofo, tsy firy ny olona mahery, tsy ho firy no olona avorazana, fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra ampamenatra ny endry, ary ny malemy amin'izao tontolo izao nofidian'Andriamanitra ampamenatra ny mahery, ary ny avorazana amin'izao tontolo izao tsy izay fanivateva no nofidian'Andriamanitra dia ny atao hoe ny atao tsy misy aza mba afoana ny misy, mba tsy hisy no fa azo mirehare eo anatrehan'Andriamanitra, fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao amin'ny Kristy Jesosy, izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika mba ho araky ny voasoratra hoe izay mirehare aoka Jehova no oriariany. Tapitreho famakiana teny soratra masina, ray masino manamasinana amin'ny fahamarana ny tena fahamarana.
dia hitsena ny afatry ny tompo isika ry havana eo ampitsangarana nanaovantsika ny hira ray solonjatoko any andinin'ny fahatelo. Voninkiananao izahay. Amen. Afaka mipetraka isika ry havana. Anio alahady 9 Jolay 2024 dia alahady natokany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hitondrana ambavaka ny sampana fivondronana laïka. Ao anatin'ny lohahevitra Hevero ny fifidianan'ny tompo. Ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny soratra masina ifampahirezatsika anio ry havana dia araky ny epistily voalohany ho an'ny Koritianina voalohany toko voalohany 9:20 ka hatramin'ny 1:30. I Paul no nanoratra ity taratasy ity ho an'ny fiangonana tao Korinto. Koa andeha ho takaritsika ny hevitra tsy ny Paul ampitainy. Inona no afatr'Andriamanitra fonosiny izany ho antsika vahoaka an'Andriamanitra. Andriamanitra ry havana no tompon'ny fifidianana ary ataony arak'izay sitrapony izany sady mifidy olona izy arak'izay namoronany azy. Mahalala antsika efa hatramin'ny voalohany izy araky ny Romanina 9:7-20. Andriamanitra no manendry atsika amin'ny andraikitra ho tanterahany. Karazan-droa no hita eto raha ny soratra masina dia hita ny mpitondra sy ny entiny. Na eo amin'ny fiangonana dia misy ihany koa ry havana ny mpitondra fivavahana sy vahoaka an'Andriamanitra dia isika laïka izany. Voanjon'Andriamanitra mihitsy ny laïka amin'ny asa fanompoana ampiasana ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana ary atolotra izany ho fampandrosoana ny fiangonana. Hitory ny famonjena amin'ny hafa, hitory ny filazantsara amin'ny Jesosy Kristy amin'ny olombelona rehetra. Izany no anisan'ny nifidianan'Andriamanitra ny vahoaka an'Andriamanitra, isika laïka. Eto ary dia asain'ny soratra masina ny hevitra ny fiantsoana antsika mba hanaovana ny asa amin'ny fahamendrehana ho voninahitra ilay efa nifidy antsika. Ny tompo ry havana rehefa mifidy dia tsy miankina amin'ny firazanana na amin'ny fiaviana. Raha ny marina dia tsy ampafirin'ny olona isika izao izay nofidiny. Eto dia ambaran'i Paul fa ny adalan'izao tontolo izao, ny malemy, ny iva, ireny no nofidian'Andriamanitra. Safidin'Andriamanitra manokana izany. Ary amin'ny alalan'ny olona tahaka izany no ampitainy izay tiany ampitainy mba hampamenatra ny endry sy izay milaza azo matanjaka sy izay milaza azo avo razana.
izany no nataony tompo mba anandratana amintsika izay nofidiny dia tsy mbahoarina koa mety iza isika homendrika izany fifidianany tompo atsika izany tsara fantatsika koa ry havana fa tsy avy milaza na ny voninahitra na hoe ty ambonin'ny tany no nofidianana anao nofidianana atsika mbola tsy nitorotolona akory izao sy anao dia efa nisy planina nomanin'Andriamanitra anendrena anirana antsika tsirairay avy ho amin'ny asa fanompona eo anivon'ny firenena eo anivon'ny fiangonana Hevero ry havana fa tsy noho ny famendrehanao ihany koa no ny safidiny anao indrindra mantsy dia alaim-panahy sika mihevitra sy mireharefa efa masina efa marina mba ho araka ny voasoratra hoe izay mirehare dia ato ho Jehova ihany no reharehany ampianariny ten'Andriamanitra tsika tsy mirehare araka ny Jeremia 7:7. Hevero ny fiantsonanao satria manana anjara amin'ny fanomponana ianao hoe matoa natsona amin'izao fifidianana izao natsona ho laïka isika ny fifidianan'Andriamanitra dia ao amin'ny Kristy Jesosy izay fahendrena sy fahamarinana ary fahamasinana tokoa teo alohantsika dia nijery ny maholom-boantso mba olom-boafidy atsika ihany koa ary manana dido teo hitory ny famonjen'i Jesosy Kristy amin'ny olombelona rehetra isika fa eto koa ten'Andriamanitra dia mitodika amin'ireo rehetra hivantanany afatr'Andriamanitra misy antso koa mivantana ho azy ireny fa tsy isika ihany ny famalinao ny faneken'ny fitiavan'Andriamanitra ilay ny tianao izay maheno izao afatra izao naiza misy anao naiza toerana misy anao na fony ilay zanan'ilay tokanao famonjenanao teo amboniny azo fijaliana fitiavana anao na izany miantso anao ny tompo anio valio ny fitiavana anao Hevero fanofidiny ianao ary tsy mba ho arina asa eo amin'ny fandraisana anjara eo anivon'ny fanomponan'Andriamanitra amin'ny fanetretena eo anivon'ny fiangonana sy firenena izany fitiavana tompo anao zany fanatsony isika izao ny rafanevany ny sampana fifindrona laika fanatsony isika izao ankalaza azy ray nefa misy tiana atao inona zay antso izay motsy izay ataonareo mihoatra noho ny sasany hiasa mihoatra noho ny sasany hifankatia mihoatra noho ny sasany hiasa amin'ny fanetretena antsontsika anompo tahaka an' Jesosy ampianarina koa isika laika tahaka an' Jesosy araka ny Jaona 7:12 hatramin'ny 20 ry havana dia Jesosy mihitsy no nanasany tonga ny mpianany eritreto ilay tongotrao io ary Jesosy tsy mba ny tsara ninona mety lokon'ny tongotry ny mpianany ninona mety ho zavatra niseho tao anatin'izany fotoana izany Jesosy tsy mba nyteny hoe avena sasako tongotrao anianina indray izao fa nanantony Jesosy niondrika nanasany tongony isika laika koa ry havana dia ampianariny teny soratra masina fanompo famela heloka tsy voatery ny mpitondra fivavahana na mpitoroteny na missionnaire na mpiandry na mpanao politika fa vahoakan'Andriamanitra daholo isika laika efa natsona no fidina ho amin'ny asa fanompona amin'ny fijoroana fahavolombelona amin'ny asa tsara mety efa nisy nandre ihany zany antsony tompo zany efa eninao ihany zany hoe nosafidinin'ny tompo ianao fa misy ny sasany dia varimbariana amin'ny fiainana zao tontolo zao mody marenina Hevero hoe mifiantsonanao amin'ity androany ity miantso anao ny tompo mifidy anao ny tompo tsy n'olona izay miminikipy akory fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia miparika amin'ny olombelona rehetra sy ny olombelona manontolo tsy misy olona izay tsy hivantanany antson'Andriamanitra izany ry havana tsarovy
fa vanim-potoana ny andro farantsika izao. Hevero zany ambaran'ny Tompo ao amin'ny Marika 13:20 ry havana, ry vahoakan'Andriamanitra izay antsoina hoe laïka, rehefa mamelanja ny fifidianan'Andriamanitra ianao, mijoro sy mamita lahiraka nampandregetana anao, dia tadidio fa arovan'Andriamanitra ny olom-bofidiny. Rehefa nofidiana ianao dia arovana. Izay mihevitra sy mitoetra ao amin'izany fifidianan'Andriamanitra izany dia asoavany, ataony mahomby amin'ny fiainana. Tsara lavitra noho ny olona, tsara indrindra Andriamanitra, ary tonga fahendrena ho an'izay nantsony izy tao amin'i Jesosy. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia fahendren'Andriamanitra mihitsy no natonga an'i Jesosy olona. Rehefa mino ka tian'Andriamanitra amin'ny laïka FJKM dia maka tahaka an'i Jesosy, sady faly manao ny sitrapony, ka zary tia fahamarinana ary tia manao ny asa izay nampandregetana azy. Ny feany ary havana dia voantso isika, anefa ny adidy dia ny fitoriana filazantsara an'i Jesosy Kristy. Vahoakan'Andriamanitra manompo sy mampiasa ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavany ampandroso ny fiangonana, ampandroso ny firenena. Laïka voafidy hijoro amin'ny asa tsara ka ho mpiara miasa amin'i Jesosy Kristy, ary indrindra ho laïka miaro ny filazantsara, manaparika, ary ho laïka manohitra ny tsy fahamarinana, ny herisetra, ny kolikoly. Voafidy aneo ny finoana amin'ny asany isika laïka, fa natsoina isika aneo ny asa, aneo ny finoana. Ho laïka manana ny fanahy ny fahafoizana, mitondra fanantenana ho voninahitr'Andriamanitra ririana. Amen. Aoka isika hivavaka ry havana. Jesosy Kristy tomponay Andriamanitra velona, velona ianao ka manambara ny sitraponao aminay mandrakariva. Ndreto izay menakavy kely voavinandre ny afatra ny amin'ny teninao, mba azahoanay misaintsaina trany amin'izay nifidiananao, ny amin'izay rehetra fa niantsona ao anay. Dia resy lahatra izay ry Tompo Andriamanitra io, fa ny anton'izay nifidianana anay dia nitory ny famonjenao Kristy. Raha mandinika ny tenanay izay dia tody sy miaina amin'izany, tody sy matanteraka an'izany izahay amin'ny fomba fiteny sy ny fihetsika rehetra. Koa voarainay tsara ny teninao Andriamanitra, dia mamindrafo aminay. Avelao ny eloko ny amin'izay rehetra tsy nanambaranay, ny amin'izay rehetra tsy niainanay ny amin'ny teninao. Mamindrafo noho ny amin'i Jesosy Kristy tomponay. Nambara taminay teo ihany koa fa ny anton'izay nifidiananao anay dia ny mba aizanay mifanompo, mifankatia, ary indrindra mampiasa izay rehetra fanomezam-pahasoavana nomenao. Indrisy ry Tompo Andriamanitra io, menatra anao izahay. Fa raha mba nomenanay ny talentany amin'izay ahafana manompo dia indraindray izay tao mampifilafilana izany. Indraindray tao tsy ampiasainay arak'izay nanomezanao azy izany, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiainan'ny sampana izay nametranao anay. Koa indreto izahay, manondrika ny lohanay tao anatrianao, miaiky ny tsy fantanteranay, mifona Andriamanitra, mifona aminao izahay. Fa mandrakariva dia mandevy talenta eo amin'izay rehetra toerana ametranao anay.
eo anatrehan'izany indrindrary dia atolotrainy tenanay ho anao havaosinay indray ny fanomponanao Andriamanitro ka indreto izay amin'ny lalan'izao sampana fivondronana laika izao amin'ny alalan'ny vondrom-paritany laika ary amin'ny anarany sampana vondrona fototra laika isam-pitandremana atolotray anao ny tenanay ho fanatitra velona masina sitraka ao Andriamanitra dia ny anompo anao amin'ny talenta rehetra izay nomenao ary tena isainisaina sy hevitra hatrany amin'izay rehetra nifidiananao sy izay rehetra nanakinanao anay ao anatin'izany sampana izany amin'ity fotoan'ity Jesosy Kristy Tompo dia tondram-bavaka ny sampana fivondronana laika izay anisan'ny sampana anankiray mijoro sy velona eto anivon'ny FJKM izany ary maro sanina izany sampana izany ko tafino herinao ny mpitondranay tafino herinao ny birao ny SFL andeha amin'ny fahafenon'ny fananao ny filohanay mba ho feno fahendrena avy aminao ka hikatsaka mandrakariva izay ampandroso izao sampana izao fantatrako Andriamanitra fa mielipatra isaky ny synodam-paritany izany sampana izany amin'ny alalan'ny vondrom-paritany laika ao ireo birao rehetra isaky ny synodam-paritany ao ihany koa ireo rehetra izay ny amin'ny fitandremana ny birao ao anatin'ny vondrona fototra laika sy ny mpikambana rehetra tafino herinao izay fenoa ny fananao izay mba andehananay mendrika izay ny antsonao izay rehetra nifidiananao anay ka raha misy ataonay rehary Andriamanitra dia ny anaranao sy ny azo fijalianao izany no aka ho reharyanay laika rehetra eo ampanantanterana izao zara fanompona masina izao ka tsy hitsangamenatra izay rehefa tonga any amin'ny ranololanitra ianao tsy adinay koa ny mitondram-bavaka ireo mpitondra fivavahana rehetra ireto ato anivon'ny sany FJKM ao ny braony mpiandraikitra fohy be ao ireo mpiandraikitra fohy be ao ireo ambaratonga mpitondrana sy ambaratonga ndrafitra isan-karazany izay mandrafitra n'izany hoentsinay tao anatrihanao mba isainisaina mandrakariva izay nifidiananao azy fa ianao no mifidy ianao no mifantony ary tsy tahaka ny fijerin'olombelona Andriamanitra ny fijerinao fa tena mijery araka ny mahandriamanitra anao ianao ka mametraka ny olonao araka ny fonao tsy adinay koa Andriamanitra ny mitondram-bavaka izao firenena malagasy izao indrindra eo am-pimakomanana ny amin'ny fifidianana hitanao koa izay mety ho fahasairanana ny fahantrana maro izay mety mahazo ny sambatan'olona ao ihany koa ny kere ao ihany koa ny amin'ny tsy fandrimpahalemana rehetra Jesosy Kristy Tompo ho any amin'iza moa zahay ianao no Andriamanitray ka ianao no ametrahanay feno izao firenena izao mba tena njakanao ary sy ny fandrimpahalemana betsaka ny tianay angatana aminao Jesosy Kristy fa mino izay fa ianao manome mihoatra no izay rehetra angatanay fa mazanaka ao anay mampianatra ao anay dia indro izany vavaka izany akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe zainay io izay ny an-danitra ho amasina neny anaranao ho tonga neny fanjakanao atao aneny sitraponao etsy an-tany takilay ny an-danitra leo aneny io izay anina sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay eo amin'ny fakapanahy fa manafana amin'ilay rasy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen. raha antsika manao zao ny hira fa raika amin'ny fitopolo sy efajato hoe sambatra ao Jesosy raha miaraka aminao. Oh
hoantsika zay ny bebaka marina riavana mitsangana andray ny teny famelan-keloka atolotry ny tompo hoantsika. Hoy ny tompo, ianao zay efa notatanako avy any amin'ny farany tany ary natsoiko avy any an-tsisiny mba nilazako hoe mpanompoka ianao, efa nofidiko ka tsy mba nariko. Ko ambara ary fa voavela ny eloko areo noho ny anaran'ny masina. Aleluia, miderany tompo, amen. Isika rehetra iaraka anao hoe sambatra ny olona zay voavela ny elona sy voasarona ny farotana, sambatra ny olona zay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Mampiavaka ny olona voavela eloko ariavana dia izy sa manambara-pahabe maso ny finoany. Dia arsika iaraka iredina ny fanekempinoana kristianina zay ombonatsika amin'ny kristianina manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra ratsika fanao ny lanitra sy ny tany, mino an Jesosy Kristy zanany lahy tokana tontsika zay mitorotorona tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virginy, nijara napoty Pilato, nomboana tamin'ny azo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ho kavanan'Andriamanitra raitsytoro, avy any eviny tsara vela sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonana ny olona masina, famelan-keloka, fitsanganana ny tena maso, ary fiainana mandrakizay. Amen. Tonga amin'ny fanavaozana ny fanolora-tena hita masotsika riavana dia ny fanatanterahana ny rakitra izany. Ny hira fa 700 iza no hanompo an' Jesosy, iza no hanaiky mba ho azy moa eny hatsarany eny atrabe, fa izy tamonjy ka meteza ry. Ao anatin'izany hira izany no hanatanterahantsika ny rakitra. Amen.
Mitsangana ivavaka isika ry havana hanolotra ny rakitra. Ivavaka isika. Misaotra ry Jesoa fa nampianarinao zahay hanolo-tena. Ary zany fanolora-teny zany dia ny fonainao atolotray voalohany. Manaraka an'izay dia manolotra izay rehetra anananay izahay. Misaotra fa afaka nanolotra izay tamin'ity andro androany ity. Raiso hoanitra akasitrahanao izay fanatitra vokatry ny fo rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Mipetraka ianareo. Ampitaina amintsika ry havana ny afatra ho an'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra amin'izao alahady izay natokany ny FTV-FJKM hitondrana ambavaka ny sampana fivondronana laïka izao. Ry laïka malalan'i Jesosy, ho aminareo ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Lehibe ny asan'i Jehovah ka adiny izay rehetra mankasitraka azy. Salamo fa 120 ny andininy faharoa. Inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Matitoko 5:7 tapany faharoa. Zany teny fanevan'ny centre d'accueil SFL zany ry havana no entina miarahaba anareo laïka tsy ankanavaka. Isaorana ny tompo fa afaka miasa ho azy isika mandritra izay herintaona izay. Ny voalohany dia vitantsika ny fiaonam-betany Fenirivesta ny volana Aogositra taona 2024 izay azo ambara fa nahitana fahombiazana tanteraka. Nisy ny fanofanana loharanom-bola maharitra ho an'ny FTV izay anentanana ny FTV tsirairay anangana izany. Ny faharoa, tanteraka soamantsara ny komity foiben'ny SFL natao tany ampefy ny volana febroary taona 2024. Fahatelo, misa 7 ny vondrona fototra laïka voatsangana sy voatokana teto Madagasikara sy tany ivelany ary efa misy ireo eo am-piomanana anangana izany na ny eto an-toerana na ny any ivelany. Faefatra, navoakantsika ny boky etika edisiona faharoa ho an'ny laïka sy ny vokatra vaovao karatra alim-piambenana azontsika jifaina ao amin'ny FTV laïka varavarana 900 izany. Fahadimy, nahazo tany mirefy 903 metatra toradroa ao mangarivotra mahajanga ny SFL ananganana centre d'accueil ary efa voapetraka ny vato fototra zany tamin'ny volana aprily lasa teo. Misaotra anareo FTV ny amin'ny fanohanana ny asa, ny amin'ny boatin-drakitra, ny amin'ny talenta ary mampatsiahy ireo izay mbola nanadino namerina an'izany. Miasa, mahereza, mifanompo. Raha atao banky tokana dia miasa ny SFL miaraka taminareo FPL sy FFL rehetra. Irinay mbola iotra noho ny teo alohany efa ny fiara-miasantsika araka ny teny fanevantsika hoe inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany koa manatenantsika FPL, FFL izay afaka manangana bungalow iray amin'ilay centre d'accueil. Indro ampiarahana amin'ity afatra ity ny endriky ny filana mahavita an'izany. Mino izay fa tsy antso anefitra izao antaona izao fa anoina ianareo. Ampatsahivina ihany koa isika fa tokony hanana loharanom-bola maharitra ny FFL tsirairay. Entanina ihany koa ny FFL izay efa mijoro mba anangana FFL ray raha mety ao amin'ny sonodam-paritany misy amintsika. Ivoaka tsy ho ela ny boky torolalana momba ny fananganana FFL. Afarana ihany koa isika anefa ny adidy sy androtsaka ny rakitra aorian'ny alahady fa 9 volana Jolay 2024. Fahenina, akaiky ny fifidianana eto amin'ny firenentsika. Entanina isika hitondram-bavaka trany mba hisiny ny fitoniana sy filaminana eto amin'ny firenentsika. Ao anatin'izany ihany koa no anatanterantsika laïka tsirairay ny vavaka 4 ora amin'ny 4 ora ka amin'ny 2 ora hatramin'ny 3 ora ny anjarantsika amin'izany. Farany, miomana deny zao fa ny 8, 9, 10 Aogositra 2024 ny fiaonam-be sy zaikabe SFL izay ho tanterahina any Tolehara synodam-paritany fahatelo amin'ny 30. Mahereza ry laïka rehetra fa antom-pisitsika ny mijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny alalan'ny asa. Mametraka ny veloma finaritra, mahefa be amin'ny asan'ny tompo.
Ary izao kosa ny aminao ny finoko amin'ny asako, Jakoba 2:2 tapany 2 amin'ny anaran'ny Birao ny sampana fivondronana laika, ny filoha raha manana fiainan-tsoa, ny tony Rajaonadina Erilalaina. Isorana ny tompo riavana tanteraka somatsara zao fampopivavahana fitondrana ambavaka ny sampana fivondronana laika FJKM izao, ary isorana ianareo VFL rehetra, isorana ianareo VPL, tonga ny rodorodo tamin'izany fampopivavahana izany, ny tompo ny ombanareo atrany. Amarana ny fotoana isika dia isika iara-itsangana hanao ny hira faneva ny sampana fivondronana laika ao aorianan'izay dia apetraky ny ray aman-dreny mpitandrina ny 𝙁𝙤𝙑 dia faranantsika amin'ny trinité masina ny fotoana. Ny 𝙁𝙤𝙑 izay omena sy atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tombontsika. Ary Andriamanitra ray tsy tola ny antsoanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, izy ane no antanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa, fandrao isy iry ary. Amen. Aoka isika hipetraka hivavaka mangina azy avana. Teo an'Andriamanitra ireriany ane ny voninahitra amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.